Ianao dia ndana manompo. Halleluja. Eny ary. Poema manaraka. Eza ny poema manaraka rakizy. Ozy Jesosy amin'ny Jona toko fahenina andiny favalo amby efapolo to dia any amin'ny farany anao maranako azy. Minaran'i Jesosy, za no mofinaina. Le resantsika tamin'ny voalohany, miasa ianao dia mahazo mofo. Mitoetra ho zanaka ianao dia misy mofo ambony latabatra. Rehefa manompo ianao, voatala mofo. Maraka ve antsika treto? Fa ny tena tiany Jesosy ho tenenina, tsy ianao hitady mofo, hiazakazaka ambadika mofo, hivavaka mba hahazo mofo, fa ozy Jesosy, za mihitsy le mofo. Dikan'izay, le tena irianao zany, tsy io anaty lista anaty posinao ety mba tiako ataon'Andriamanitra ity, fa Andriamanitra mihitsy. Tsy mofo no ilainao, Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Dia mety isaintsika hoe, dia rehefa izy zany tonga amin'ny fiainako dia tsy mihinana mofo tsony ahy zany. Izao no tenenina. Izay mihinana nioky sy misotro ny rako, manana fiainana mandrakizay. Ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Tonga dia misy impact any amin'ny fiainana mandrakizay ny fijoroan'i Jesosy ho mofom-piainana ho anao. Tenenina akaikinao, misy zavatra irianao hoe. Tsy problème ino hoe. Fa Jesosy ny tena irianao hoe. Io tenenina io. Ary teny nahavoan'ilay vehivavy Kananita tonga avy any teny hoe marara zanako vavy. Dia izy pasteur natantarain'ny pasteur Sandra teo. Ozy Jesosy tsy natao ho an'ny ambokely, tsy natao ho an'ny alika vavy. Tsika gasy raha tenenina amin'izany. Tsy miverinao am-piangonana intsony. Mamoaka any amin'ny télé. Tsy natao ho an'ny ambokely ozy izy ny mofonjaza. Dia choqué le vehivavy. Mila mianatra ohatr'izany tsika. Tsy teny hoe anafotoana anao ny atongavana eto, tsy izay. Fa misy zavatra mila atrehanao ny fietretana tsara. Interpréteo tsara fa aza tonga dia raisina vilana. Tenena akaikinao aza raisina vilana daholo ny zavatra rehetra hoe. Tenena izy tsy voatery ho ratsy hoe. Eny e, na ny ambokely era ny afaka mitsimpona an'izay sombitsombony latsaka eo amin'ny latabatra. Wow, izy Jesosy manam-pinoana ianao. Tonga avy aminao raik'izay inonao. Nahazo izy sa tsy nahazo? Fa tsy nahazo ihany koa nefa. Afaka an'izay izy dia niteny hoe, fa maninona Jesosy ny ataonao ambokely? Fa maninona tsy zanaka? Fa izakay ny zanaka? Tanao mba misy fotoana zany, ianao lehibe fanontena tamin'ny mbola kely izy zany mila verina amin'izao efa lehibe izao. Dia mino fa namaly Jesosy hoe, anaka, hivadika amin'izay le rehefa ho avy ny fotoana aniraka mpanompo hitory any amin'ny jentilisa. Dia afaka ho tonga zanak'Andriamanitra eo amin'izay fotoana izay. Mahareta kely. Ho avy zany fotoana afaka ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa izaka eny eo ambony latabatra. Dia nazavy Jesosy. Ny zanaka. Fa ahoana kely le mofo? Dia hiteny Jesosy, za le mofo. Koa satria tsy nametraka fanontaniana ilay vehivavy dia lasa izy. Niandry azy nefa ilay valina. Fa tsy nametraka izy. Fa raha nametraka izy, nahazo valina. Andro amin'ny maraina, possible ambinina ilay zavatra eritreretinao iny dia tafavoaka ilay izy. Possible ilay izy. Possible ko ianao manompo tsara an'Andriamanitra, mampifamatotra ny antom-pisinao amin'ilay zavatra ataonao, dia tonga ny tanan'Andriamanitra avy amin'ilay tsodrano tsy mamparary anao ilay zavatra azonao. Izay nge ilay hoe voatahy. Tsy hoe voninahitra n'Andriamanitra fa na sprinter zay dia nanao taxi be dia tena ohatrany teratreraka zany ilay lamosina nanomboka tamin'isy ilay taxi. Tsy voatahy zany ilay taxi be. Lasa namparary anao ilay izy. Dia izay ilaina ilay mba hampanipoy e. Misy anala vory io zao, mila sprinter. Ohatra zany fa tsy aza raisina hoe izay indray na tsy hanao ary ianao misy sprinter mitsangana foana dia lasa dia ilay tompon'ilay sprinter salama be. Izy ohatrany hoe itsiny ohatr'izay ngamba vao mazava e. Ataovy izay mba azonao atao satria renao hoe inona zany mba azoko atao ho an'i Jesosy zany. Tsy tia ilay izy aza to dia misaina an'ity. Inona ary tia misaina an'ity foana? Tsy tia ilay izy zavatra be dia be ny azo atao anatin'izany. Be dia be vavaka, fotoana. Alleluia. Ambinina ianao izay ataonao dia mety zany hoe mitady mofo ianao mahita. Mahandro mofo ianao masaka. Mangataka mofo ianao mahazo. Alleluia.
mitady mofo vidiana ianao mahita mpivarotra anatin'ny fanambinana daholo zany. Io tsy vola possible manam-bolona fa ozy izy fetsony mpitady azay hoe gisa mainty le izy. Dika gisa mainty zany tsy be deabe ho an'izay tsy mahafantatra. Gisa fotsiny tena betsaka. Ho an'izay mpitady pièce, misy mpitady pièce be deabe mantsy manatrika eto, fantatsika tsara dika zany gisa mainty be ty pastera, tsofina rano setina mbavaka. Voninahitrin'Andriamanitra fa indrery ny pièce tao amin'ilay mpivarotra. Mily rotsaka mihitsy ny raha masina no ny amin'ilay gisa mainty. Satria renao mihitsy hoe impossible le izy fa niandry anao tao le pièce. Possible, prospérité zany. De le bénédiction am'izay rehefa manompo ianao dia maninona? Voatale izy. Lasa maharitra le pièce, lasa tsy mamparary le mofo, lasa tsy mitritra le tafon'le trano, lasa tsy mora simba le skotera. Lasa ohatran'ny ny olona rehetra vao kitakita miditra birao, enao rery ny tonga dia raisina amin'ny trompetra sy ny ty gaga ny olona fa anganareo anga deba fianakavianareo anga tsy fianakaviana fa voata ianao. Zay fa nahita an'izany. Tsy miditra tena mitra eta be no azon'le olona amin'le birao. Tena zany ohatra misy mikoropa keliko hoe dia tena omendrika mitra eta vao maraina ve zany fa mivavaka aloha zay am'izay le mivavaka tsy mahatoky tena tompo. Efa niomanana moa zany fa na mitra eta ty na bomba na bazoka dia retanao dia mitsofoka patoniny miaraba tompoko ahoanareo zany aloha fa ty tokony ho 3 andro fa zao ho vitaitsika zao fa azo atao zay fa ao mantsy le lehibe tsisy mandoa an'ity azo dia mieritreritra ianao mandoa tsisy mandoa. Tena akaikinao possible ny zavatra rehetra hoe kalma tsara fotsiny ianao hoe le farany teo amin'izay tsy le zavatra irianao fa tena izy mihitsy ny tokony ho faratapo ny fanirianao. Fa na omeny ara mofo na ho tahiny ary le mofo izy mihitsy le mofo. Manasanao hitsangana no fahafatana dia ankasitraka isotra azy. Omeo voninahitra ny tompony amin'ny teny izay voarainao androany. Manomeza voninahitra n'Andriamanitra ny fonao manontolo. Isan'ny nandre fahamarinana indray zasenao. Manomboka omen'Andriamanitra ny fanazavana. Ampiavaka ao anatin'ny fotsika hoe samihafa ny ambininy. Tian'Andriamanitra ianao ho ambinina fa zao nefa aoka ny ainao tsy ho very ary aoka ny ainao hitsahatra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Mihamazava ny teny arakaraky ny androsoana miaraka aminao. Misaotra ny amin'ny fitarianao, misaotra ny amin'ny fitantananao, misaotra ny amin'ny androany maraina, misaotra ny amin'ireo zanakao izay hiatrika ny andavanandro, hiatrika ny herinandro, hiatrika ny fitsimbadia amin'ny volana. Ao ny mavesatra, ao ny manam-panahina, ao ny matahotra, ao ny mitebiteby, ao ny misy sandam-bola ilaina mila aloha, ao ny tsy voaloha, ao ny misy zavatra be dia be mifamofao. Fa androany nampatsiahivinao hoe afaka ho tafavoaka ny zavatra rehetra rehefa omenay ny toky fa tsy hanary ny ainay izay ho avy eo ary afaka hitsahatra ao aminao avy amin'ny toetra tsara ny ainay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy rehefa manompo anao zay dia tahinao le mofo, tahinao le sakafo dia esorinao ny aretina. Ankasitrahana ianao ny fomba nanehoanao ny tenanao androany fa ay ny zavatra mety irinay rehetra tompo dia tokony hitodika hanondro anao. Fa raha mitady mofo zahay, raha ho voatale mofo enao mihitsy le mofonaina tokony irinay amin'ny fonay amanontolo. Tahiry ray amin'ny anaran'i Jesosy ireo zanaka rehetra izay tonga eto. Aza vela hisy hiala eto miaraka mivesatra salobina. Aoka hitondra délivrance ao anatin'ny fonay ny vérité biblika eny teto androany. Tahiry izy ireo tompo ara-pikarakarana na any tokantrano raha misy tsy salama ara-pikarakarana na amin'ny lafiny taratasy amin'ny fandraharana, amin'ny fanompony indrindra, amin'ny resaka fianakaviana izay rehetra mahakasika azy Jesosy androany satria hitandran'izay mba tsy ho very ny ainay amin'ny fiombonana aminao ary mba hitsahatra ao aminao ny ainay dia fantatray fa hanaraka ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanononana fiadanana eo amin'ny fiainanao. Mandehana fa sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy foza hitan'Andriamanitra misokatra ao anatinao hoe hanompo an'Andriamanitra. Vao mitsiry fotsiny izay dia izy Andriamanitra hoe hisoroko aminao ny aretina. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fahaiza-manon'Andriamanitra andamina izay mikototona eo amin'ny fiainanao. Mandehana hitsikio miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatinao izay hatrehanao. Fa raha miatrika ianao ho tafavoaka, raha miatrika ady ianao hisy fandresena ho asehon'Andriamanitra eo amin'ny
tsy takatry ny sainao ao asehoan'Andriamanitra ny voninany le Andriamanitra nanokatra ranomasina mena anokatra an'izay endriky ny sakatsakany eo anoloanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ninona mety ny rasanao ny tompo anokatra ny fampahitana fity Andriamanitra atonga anao hifaly satria fantatrao amin'izay fifalian'Andriamanitra. Ny ainao tsy very ny ainao mitsahatra ao aminy ary ianao zanaka manompo tsara mametraka fa tsy le mofo no atongavanao eto fa Jesosy mihitsy le mofo irinao ho tonga eo amin'ny fiainanao sy sakafonao isan'andro. Tononona anaran'i Jesosy ny fanasitranana, fahasalamana. Mety io zavatra ataon'ny tananao io. Mendrika ho anao amin'izay mifetezan'le izy satria renao amin'izay le verité hoe rehefa tsy very ianao dia mety Andriamanitra k'andro maraina mahita fa mety tonga saina ianao hoe za tsy te ho very dia mivaly izay mety amin'izay io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo dia mipetraha mihitsy aloha, mipetraha mihitsy aloha, mipetraha mihitsy aloha. Tena akaikinao haikely izy ke ety ihany hoe rehefa miaino an'Andriamanitra hoe mazava maniry ao izy mangataka mba ho salama sy ambina amin'ny zavatra rehetra ianao tahaka ny anambinana ny ainao. Zany hoe aina tsy very zany aloha no entinao anatren'Andriamanitra dia maharisika Andriamanitra mampandeza eo an-tananao. Mandeha io aza taitra fa mandeha io aza mikirapapa fa mamety io. Amen. Tsy mendrika ho an'ny olona ho very ny fandehanany zavatra rehetra ary tsy mendrika ho very koa le olona zay mihitsy le izy ny tena marina fa tian'Andriamanitra ho voavonjy avokoa ny rehetra. Azadila tamin'ny introduction teo mbola possible ny zavatra rehetra tafiditra anatin'izay ny impossible. Ary za mahita fa eto zao misy olona tena mitondra impossible le misy ary tsy mitondra impossible tsy hoe efa navelona ny rehetra mihitsy impossible. To dia nizarainy vao maraina reto eto koa tinga aloha ty tsy entina tsony mandany fotoanan'ny tompo ty aloha tsy entina tinga efa impossible. Fa andro amaraina samboriny fahasoavan'Andriamanitra zay le anetranina velonao zay mbola ho ataon'Andriamanitra possible. Le efa napriminao any anatin'ny fanadinonao any na ianao rehefa miteny hoe tsisy aloha tsy tadidiko tsony ho fongorin'Andriamanitra iny teny aminao hoe mbola vitako iny fa avereny tsara fotsiny ny ainao mba tsy ho very. Tahinonareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta satria tahina ny fiainam-panahy. Tonona aminaran'i Jesosy ny fatateran'izany amen. Zareo fahasoavanareo fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo amen.